Radio Don Bosco mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina faraka eto amin'ny fandarana fanaratsika isan-kerinandro ndraitsika eto amin'ny Japon Radio Don Bosco miarabantsika rehetra raha sosiny tsara ho tsika rehetra amin'izao mamaraparana ny tono zao tsika amin'izao fotoana zao satria ho tapitra afaka andro vitsivitsy eo amin'ny 10 andro eo dia ho tapitra ity taona ity ary be zavatra vitatsika tao anatin'izay fotoana zay be ihany koa tsy vitatsika ary tokony mbola ho ataotsika izany rehetrarehetra izany nefa dia miankina amin'ny ombony fa tanteran'izany rehetrarehetra izany ao anatin'ny fandarantsika amin'izao fotoana izao izara telo ny fandarantsika toy ny mazarantsika dia ny fanaovana famela belara-kevitra 20 minitra ny faharoa dia ny fandraisana ny SMS avy any aminareo ary ny fahatelo dia fandraisana ny anso avy any aminareo mandeha mivantana any amin'ny RDB live ny fandarantsika amin'izao fotoana izao afaka mandefa izay fantaniana tiatsika eo apetakotsika amin'izay fotoana izay any amin'ny RDB live any amin'ny afatra miafina no andefasantsika azy afaka mandefa ihany koa ny SMS tsika fa BDB tsika ny mandefa SMS ao amin'ny 033 08 850 02 toy ny mazarantsika hatrany Bruno no lafiny teknika dadi mikirakirany sary ny général Désiré Philippe Ramakavelo no anao fa melabelara-kevitra mba hovana ataotsika rehetra mba hovana tompoko mba hovana Andriamato Flavien mba hovana Andriamato Bruno sy Andriamato Dadia mba hovana tsika rehetra mpanaraka ny fandarana tompoko ya ndotsika najery totika re nanahoana najery totika raha ataotsika zay nataotsika tamin'ny heriny nataotsika tamin'ny heriny resaka ny fanaovana moa Andriamato Flavien sy ny fanakalozana hevitra teto amin'ny fandarantsika tamin'ny heriny dia mikasika an'ilay hoe faharerahan-tsaina matetika io isika dia ny adolatsento na ny tanora vao misandratra zany hoe amin'ilay vantaona 13 hatramin'ny 12 taona eo no tratran'io faharerahan-tsaina io no izy ireo tsy mahita fitiavana tsy pehiko mihitsy Andriamato Flavien no izy ireo tsy mahita fitiavana sy fanakikizana po amin'ny ray aman-dreniny ary tena misy zany ary maro tena mahatsiaro voailika mihitsy izy ireo raha oharina mpirintam-po aminy tena mihitsy vo vetivety efa nilazaitiko teny andrianisany hoe amerehana ty hoe faharerahan-tsaina ty tena hoe tena tsisy lanjany tsisy dikany tsy misy asa mihitsy ny zaza anankiray ao anatin'ny mpirintam-po aminy kanefa ny zatra tena mahagaga dia ity io le zaza tena ohatrany hoe tsy misy dikany tsy misy asany io mba zaza mianatra zaza mahay mba mifijerino azy ivelany mba ohatrany makarakara tena ihany fa tsy dia hoe olona tsy dia mivaky loha amin'ny fiainana na ny akanjony na ny vatany kanefa dia voelaka dia tsy fantatro mihitsy dia mampanontaniana rehefa anontaniana izy dia na izy ny voalohany tena miteny hoe tsy fantatro zay ohatrany hoe anilian'ny dada sy neny mampalahelo be izy zany ary tena miteraka faharerahan-tsaina ary tena hitanao mihitsy hoe tena ohatrany hoe lasa tady ho tratrany famozapo le zanaka ary tena mampalahelo be ny mahita ny zavatra ohatran'izany satria io faharerahan-tsaina io ke dia efa nilazaintsika hoe miteraka famozapo ary ny famozapo dia tadidio tompoko fa mety afara any amin'ny famonotena vetivety tamin'ity herinandro ity zao tsika Andriamato Flavien no hita tamin'ireny filazam-baovao amin'ny gazety reny le olona anankitelo vehivavy anankiroa mparavavy dia lahy anankiray namony tena amin'io vantaona lazaitsika mihitsy mbola ao anatin'ny fahazazana ao anatin'le 20 taona 17 taona dia izy anankitelo tratrany famozapo ninona ny antony rehefa vakinao ny gazety dia nohon'le hoe tsy hoe voatery zavatra tenenin'ny zanaka dia hoe kendray mandeny foana fa le tena tsy fahazahony hoe fa inona ny antony ny antony dia raha mifijerika dia tsotra tsy mila n'izany fitiavana zany fa fianarana aloha tia nefa tsy sasatra Andriamato Flavien milaza fa ny endriky ny olombelona nanaovan'Andriamanitra azy dia fitiavana tahaka ny endriny ary tsika tsy sasatra mihitsy no miteny sy manambara eto amin'ity ataotsika hoe anjaratsika eto amin'ny fantarany ity hoe manomboka any am-bohoka
mila fitiavana ny olombelona mandra-pahafato ny tompoko aoka tsy ho adinontsika zany aza mieritreritra hoe efa antitra izy reo fa ila fitiavana zany tsony manomboka any am-bohoka mandra-pahafato anisan'ny nandanitsika andro teto Andriamatoa Flavien ny hoe fomba fanehoana fitiavana anisan'ny fandresantsika teto foana zany na verimberina mihitsy azy fa saingy zao tsy fantatro mihitsy hoe maninona ohatrany tsy voarain'ny olona le izy tsy fantatro hoe finiavana ve sa hoe sy efa fantatra zany efa fantatra fa tsy atao zany zavatra any ka eo tsika voatran'inona tsy fantatro hoe mba manahoana re zao ny fiainana sy ny fisainan'le ray aman-dreny hoe nanana zanaka amin'ny rahavavy 12 taona 17 taona namono tena marina fa nametraka taratasy le zatovavy raraka ny filazan'ny gazety nanao veloma mihitsy ny ray aman-dreny aza dia mba ahoana ny fisainan'izany ray aman-dreny zany zao maninona ve izy sa hoe ny adalàna ny azy zay ny teny hoe ny azy adalàna zavatra tsy fantatro aloha amin'izao fotoana zao manko Andriamatoa Flavien tena efa miova tanteraka mihitsy zany fiarahamonina zany fiainana zany anankiray malasa fisainana mihitsy koa dity tovolahy kely 10 taona ve tompoko dia manolana zazakely ary tena potika mihitsy le zazakely na olana 10 taona mba alay fisaritsika mitsaina amin'izany hoe tsy misy ny antony iny Andriamatoa Flavien le hoe tsy misy fifampiresahana tsy misy fanakakezana po tsy misy fanakalozan-kevitra tsy misy eo amin'ray aman-dreny sy zanaka dia hoetin'le fahasarana amin'ny fiadatavana tsy manana fotoana tsony ifampiresahana amin'le zanaka tsy manana fotoana manokana tsony anehoana fitiavana amin'le zanaka tsy misy zavatra mampahasokitotra mihitsy ny zavatra ny mampanontany tena mihitsy hoay zary zany ty firenetsika ity hoay ty firenetsika ity ary zay ny tena anisan'ny resahantsika ny tony hoe fahareran-tsainy tony fa anisan'ny mitarika ry fahareran-tsainy io tsy eo amin'ny adolatsento ihany fa misy koa ray aman-dreny tratra ny fahareran-tsainy Andriamatoa Flavien tena misy renim-pianakaviana tena tady amoy fo mihitsy fa dia firika ny zanako tady amoy fo efatra tompo dia hoaiza zany reo zazy reo misy ray mpianakaviana tady amoy fo noho ny zava-misy sy ny trangam-piainana dia hoaiza zany le taranaka raha hoe zay avy hatrany vao misy tapasaranana mafy tsy zakany saina tsy zakany fotsony dia andeha amony tena oreo olona azy eo tena misy hoe idirany tena hoe ny eglisy amin'ny fiainam-panahy marefo le fiainam-panahin'le olona tompoko matoko fieritreretako malefo le fiainam-panahy matoa alay-panahy amony tena ohatra nisy ahita famonjena tsony fa iza ny tena ekinana amin'ny maha-olombelona Andriamanitra ny afaka manampy anao amin'ny fiainana Andriamanitra no afaka mitarika anao amin'ny zavatra tsara sy namana fa matoa ianao mamoy fo tsy manana fanantenana tsony dikan'izany andritra manana fanantenana tengisy hoe any any mety any sisa vahaolana any faminotena hoe lao anatona an'Andriamanitra fa za dia ny akaikin'Andriamanitra mahatsara mamono tena lazany zay ny eritseriny ka zay mahatonga antsika ilaza an'le hoe le fanazavana tokony ny fitaizana ao anatin'ny tokantrano anankiray ny any amin'ny fiangonana anankiray ary amin'ny fanabeazana any am-pianarana koa oza hoe tsy afa-miala mihitsy aloha tsika na ny any am-pianarana na eo amin'ny ankohonana na ny eo amin'ny fiangonana amin'ny trangan-javatra ohatran'izao tena ho azo lazaina hoe manana ndraikitra lehibe dia lehibe mihitsy tsika satria zay famozapo zay tena hoe rehefa tsy hitany ato le fitiavana dia tokony mba ho hitany ery na ho tsapany ato zay zavatra zay zay ny tokony ho izy le tanora koa ndraindray manko ohatrany hoe azay mahatonga ny hoe tsika ray aman-dreny zaro hoe mandeha any amin'ny fiangonana ny zanaka tsika any amin'ny eglisy namiditra amin'ireny fikambanana masindreny mba hananany izay le heritsaina sy herim-panahy anoherany ny fakam-panahy mety mitanga ampiraviravin-tanana azy eo amin'ny fiainana zay zavatra zay zany raha toka le jery-totika le trangan-javatra misy manko dia ohatrany tenena mihitsy hoe io raha le zavatra fotoanany mihitsy anio kosa tsika araky ny fanampanantenana Andriamatoa Flavien dia hoe iresaka ny hoe fomba hisorohana ny fahareran-tsaina eo amin'ny adolatsento sy ny tanora zay fahatoko misy fomba valo to vitantsika eto daholo zany fomba valo zany fanipahany dia toizantsika amin'ny manaraka misy fomba valo azo hisorohana ny fahareran-tsaina voalohany indrindra amin'ireny ary tsy sarotra aza moa sarotra ho an'ny olona fa amiko efa zatra miaino aloha dia tsy sarotra ho anazy izy ny fahaizana miaino na ny mpivady na ny mpianaka na ny mpiray-tam-po
na ny mpiaramonina na ny mpiara-miombonatoka tokony dia mila mahay mihaino fa anisan'ny endrika ohatrany hoe fifanajana ny fahaizana miaina rehefa tsy te hiain'olona ianao dia ndikan'izany tsy misy dikany aminao le olona tsy misy asany aminao tsy misy ranjany aminao na koa ninoko anao tsisy dikany akory ny zavatra lazaina tonga dia fanambaniana fanabatiana zay zavatra ray ka io fahaizana miaino tsy maintsy miresaka zany ny dikany tsy maintsy mifanakalo hevitra amin'izy ireny tsika nge eto Andriamatoa Flavian ty fandarana ty tsy sasatra mihitsy no miteny ilaina ny fampiresahana ilaina ny fanakalo hevitra amin'ny fotoana inona indrindrindrindra eo amin'ny fotoana fisakafoanana raha toka afaka mbola miaraka amin'ny sakafo ny mpianakafy na dia zay zavatra mitanga hoe hitanao tany Anarabe hitanao tany amin'ny sekoly hitanao tany ampiasana hitanao teny amin'ny iny lalana andeha hody iny tsy misy zavatra azo tantaraina foana fa lazaiko ianao ary tsy voatery hoe zava-doza foana no tantarana fa mety misy zavatra mahatsikaiky misy zavatra mahafinaritra misy zavatra mety mampime mba hifampizarana amin'ny rehetrarehetra ny zavatra any lazaiko ianao fa rehefa misy an'izany mampifanakakepona io zany mampifanakakepona indrindra ny olona hoe mahay mampime zany mampifalifaly tena tonga dia manitona ny olona mihitsy hoe andro hiaraka aminy fa rehefa miaraka aminy tsy maintsy meme foana ohatra mahafinaritra be miaraka aminy tsisy tena zay mihitsy le izy zay tena zava-dehibe mihitsy ka mila finiavana avy amin'ny ray aman-dreny zany tompoko mila finiavana ihany koa amin'ny zanaka satria ty le fampiasana Facebook ty nge Andriamatoa Flavian mahatonga manova tanteraka mihitsy ny endriky ny fiarahamonina tsy mifampiresaka tsony ny olona fa samy maka ho azy samy eo amin'iny telefôny iny daholo dia samy eo mitendritendry an'iny an'iny dia tsisy nampivady na mpianaka aiza moa ny ahitanao zao hoe fahaiza-miaino kinona mahagaganao raha ohatra ka tonga ny faharerahan-tsaina moratratra ny faharerahan-tsaina na ny ray aman-dreny na ny zanaka dia zay zavatra tena tokony zava-dehibe mihitsy ary rehefa hoe misy an'izay finiavana zay eo amin'ny ray aman-dreny sy eo amin'ny zanaka dia zava-dehibe mihitsy misy fanakakesana fa rehefa tsisy dia tonga ny fahamoza-po isika ary sahako mihitsy miteny Andriamatoa Flavian mampanabe ary amin'ity hoe fandarana ataontsika ity indrindra amin'ny maha-kristianina fa tena ho adin'Andriamanitra amin'izany fihetsika hoe tsy mifandray amin'ny zanaka zany anitsika ray aman-dreny io no didy voalohany namen'Andriamanitra anao ary ianao ihany no mitady andeha didy hoe mba hisiny taranaka mba hitohizany taranaka ka so ianao mihevitra fa hoe zavy manianina zany ho adin'Andriamanitra amin'io anao tanao tsara hoe rehefa namono any Abel Kaina ny raha ny taraina tany amin'Andriamanitra aiza ny rahalahinao dia tsy famizany koa ondrindry hoe ny zanaka mamono tena ho adin'Andriamanitra aminao ny reny rehefa maninona zanakao namono tena reto ny antony na za tsy milaza hoe tsy ho voavela heliko ianao anao sy Andriamanitra iny fa ny fijeriko fotsiny zay zavatra ary zay no tena mahatonga amin'ny teny hoe mba eritrereto ihany eritrereto ihany ny fiainana ange tsy vita atao tany fotsiny fa ny toy ny mbola lavitra be iny mandrakizay tsisy fiafarany zay ny ataoko hoe voalohany fahaizana miaino faharoa mila fantarina ireo fihetsika samy hafa hita fa mety hanosika azy ho any amin'ny fahamoza-po mila fantarina misy ray aman-dreny tena ohatrany hoe tsy manana fotoana mihitsy amantatra zay zavatra mitranga amin'ny zanany matoa izy miresaka amin'ny zanany dia hibedy hikapoka any mety tsy iny vonoa ianao no teny hoe fahaizana miaino voalohany indrindra raha tsy misy miteny ve misy miaino ka tsy tokony fahaizana miteny ve no voalohany indrindra satria le olona miteny ino no raisina dia mahay miaino an'iny le olona any tokony voalohany satria raha hoe miaino fotsiny tsy maintsy misy miteny aloha ka tokony ho tsara ny firesaky ny olona iny amin'ny lafiny araka ny teneny hoe fitiavana fanajana ny finiavana hoe inona le zavatra olona zay ka tena marina ny tenena zay nge mahatonga amin'ny teny Andriamatoa Flavian tsy ny zavatra ho tenenina na ho lazaina na ho ampitaina ny tsy misy fa na zavatra hitanao eny Anarabe hoe hitanareo tamin'izany andeha hody aty an-trano ny zavatra ohatran'izao hitanao manomboka amin'izay iny zay mahatonga amin'ny teny hoe mba manontany ray aman-dreny nanahoana ny tany ampianarana na ny zanaka koa nge afaka miteny nanahoana ny tany ampiasana ny data nanahoana ny andro neny tato an-trano azo atonga izany miresaka zany zay zavatra zay ary zay mahatonga hoe amin'ny fotoana ny fisakafoanana tokony ifampiresahana ary eo amin'izay fampiresahana zay ny mipetraka le fomba voalohany hoe fahaizana miaino azonao zay le izy zany ka zay dia miditra amin'le tapany faharoa le hoe mila fantarina
ny fihetsika samihafa hita mety hanosika an'ireo zanakao amin'ny famozapo. De anisan'ireny endrika reny reny hoe fomba reny de ny endrika malahelohelo lava. Tsy mba mitsika mihitsy zanakao fa de ohatrany malahelo foana. Anjaranao ray aman-dreny hoe fa manina ianao anaka no ohatrany malahelo tsy mbatra le isan'andro hitako mitsikitsiky mahafinaritra iny. Hitanao zavatra zany de efa fanehoam-pitiavana nge zay am'le ray aman-dreny de nefa tsy misy hoe malahelo lava ny tsy farisihana isakafo. Rehefa tonga am'le faharerahan-tsaina ianao tsy te hihinan-kanina. Zany koa tokony ho hitandray aman-dreny ary iny ary ty mampalahelo mananao ty anaka. Misy olona nangany ampianarana. Manahoana ny fiainanao anaka? Manahoana zao? Zavatra ohatran'izany azafady. Fa de tsisy. Tena mivandravandra mihitsy le hoe tsy faharisihana isakafo. Ny tsy fikarakarana ny vatana intsony. Tsy fikarakarana ny vatana intsony. Na misasa raha tsy ataony, manoko volo tsy ataony, tsy mahavatena. Zany de hita. Ary eto ny tena manahirana be amin'ity lafiny anankiray hoe tsy fikarakarana vatany tena matovolavia. Mba hoe raha miteny tsotra hoe fa maninona ary ianao anaka marary fe ianao mahatonga zay. Ary inandray ty mahatonga anao tsy misasa tsony ty lasa zaza voreta. Le tokony hoe anitona azy vao maika faniliana. Tonga de faniliana. Zay le mahatonga amin'teny hoe ohatrany tsombo haitsika mihitsy le manao teny famporisiana, le maneho fitiavana. Fa le fanapepona, fanabedezana, faniliana, zany ny tena mahavatana atsika. Tena zany mihitsy ny zavatra mahavatana zay. De efa hitanao zao le izy fa tsy makarakara tena mbola fanesona indray. Lasa zaza voreta. Zareo fa ty akanjony. Na ny volony ara tsy boba ondretsony. Matsiravina. Tanao? Zavatra ohatran'izany. Zava-doza mihitsy zany le matovolavia. Kanefa zany ny zava-mihitsy. Aleo de tena tsorona mihitsy ataontsika resaka amin'ny vatana mazava tsara mba tsy olokoloka ny olakolaka ny resaka zavatra ohatran'izany. Raha tsy laza afa-tsy reny fotsiny fa be de be mihitsy ny zavatra tranga hita tena hoe efa hitanao hoe efa ohatra ny hafahafa ty zanako ty zany ohatra koa ngamba ny vovetivety manko ny sendrantely hoe tsy te hivoaka ny tranontsony le zaza. Tsy mandeha mianatra, tsy manao inona fa de ao mijanonao. De ny an'le ray aman-dreny fotsiny mahagaga aho fa lasa tsy tia mivoaka tsony ty zanako ty. Fa mba notandinao ve ny antony? Mba tsapanao ve inona ny zavatra manjoan'io zanakao io fa tonga de finaritra fotsiny hoe mahagaga mihitsy fa hatramin'izao tsao de azy izy ty na manina na manina fa vitan'le izy manontany tena fotsiny fa tsy mba misy hoe ezaka hoe ahoana. Reny rehetrarehetra tsy azo odina mihitsy tsy hita reny fihetsika reny andreo matovolavia fa azo lazaina ho karazana fanairana. Tena ataoko fanairana ho anao ray aman-dreny ary fampitandremana ho an'ny ray aman-dreny mba hamonjy io zanaka latsaka katereny eto apetrako tsara hamonjy io zanaka latsaka katereny io. Tsika ray aman-dreny manko ndraindray mieritreto hoe aika efa zaza efa 5-20 taona 20 taona io ve tsy alala zay ataony. Za de milaza amintsika fa reny ataoko hoe zaza mamono teny reny indrindra nametraka taratasy mety miakatra tribunaly matony zanakao nanao hoe fa tonga fambozapo. Zany hoe reny le ataon'ny lalàna hoe olona efa anatrehany ataontsika hoe fahasarotam-piainana na tena hoe tradoza nefa tsy vonjenao. Non assistance à une personne en danger zao ny teny frantsay. Tsy ny hoe olona voadona ny tomobile de maratra fa ny olona teny hoe tratany fahareratsany tady amoy foa tena ao anatin'ny hoe loza mananotanina. Efa loza manambana loza mananotanina. Iandrasana efa loza miatra vao tonga de raha vao loza miatra vao tonga de azo enjehan'ny lalàna tompoko ianao azo enjehan'ny lalàna. Alao apetrapetraka tsara zany fa sao de mieritrery hoe aika izy ny tianao an'izany nga vitan'izany izy ty. Ary ny didin'ny fanjakana de miaro ny olona rehetrarehetra mihitsy indrindra na ny ray aman-dreny na ny zanaka na iza de arovan'ny fanjakana arovan'ny lalàna. Fa tsy vitany fotsiny hoe zanako ka zay naovaka azy ka izy ary te hamono tena ka ina moa mampanina zany nga misy an'izany. Fahatelo mandeha angana be le antsika le matovolavia de fa tapitra sady ny tandany voalohany nefa mbola misy hoa za zao eto amin'ny fahatelo nefa tapitra ny tapany voalohany de aloha ajanontsika eto tsy maninona fa toizantsika amin'ny heriny fa zay zavatray fa mbola misy de 10 zany de ampisaitsaina antsika ray aman-dreny mihitsy ny tena tenenako n'ity zavatra ty tompoko.
tena ampisainaina antsika mihitsy za tena lasa fisainana mihitsy mahita ny zavatra mitranga le olona mangataka fionana le tanora tena hita hoe mamoy fo hitako ohatrany tsirariny zay ny tapany voalohany ndray rahantsika ary ny tapany faharoa andraisana ny SMS avy any aminareo amin'ny alalan'ny RDP live sy amin'ny 033 08 850 02 mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina ovakina ny SMS voalohany raisika eo amin'ny RTP live ono raha lehilahy 20 taona ve miara mipetraka amin'ny dadany sy mama nefa ihany koa izy mbola voatiniteny lava dia inona tokony ataony fa mangataka hevitra aminareo zay fa sairatsaina mitorohevitra izy eto mahafinaritra ny fandarana 20 taona zany olona ka tsy tokony hiankin-doha amin'ny dada sy neny intsony na ataoko ina ny lehilahy na vehivavy tokony efa malio teny zany afaka mitokatrano dia mandray an-tanana ny fiainany fa matoa dada sy neny mbola mialokaloka izy dia satria dada sy neny no anisany tsy fantatro hoe tamin'ny voalohany aloha dia mbola 20 taona izy tsy manina 20 taona tsy manina 13 taona 15 taona mbola io eo ihany dia toy izy teo inge kolotsaina malagasy tsy misara menakavy azafady andriamatoa Flavien fa le tsy zay mihitsy io mihitsy ka io na mbola manambady ary dia viana rehetra amiray tokotany etany dia ty trano anankiray dia tsy minefitra ray lahy matoa dia mivavy matoa dia niana dia niana dia ohatra zay dia mbola toa io dia ono andriamatoa Flavien ianao miteny zany dia inona ary ny dikan'le hoe ny avatiana tsy rahamonina ka tafiditra ao anatin'izay daolina hoe tsy rahamonina ao izy ianao dia omeny hevitra tsirairay ao dia daolindray izy menaka ka mifankahitany raha vao ndray hevitra ndray trano anankiray ny petrany andriamatoa Flavien le ny avatiana tsy rahamonina tena hoe mba fanalavitra dia mifamangy ka anao raha mindray trano veo famangy ka zay dia mbola ataony kolotsaina za no mahita trano anankiray dia olona ao daolo izy menakavy satria satria le hoe zay le hoe tsy misara menakavy kanefa miteraka ray trano maty ray fasa eny kanefa miteraka olona ny andriamatoa Flavien ilaza zavatra aminao aho zavatra ohatran'izany misy mpiray-tam-po manao ambony sy ambany trano ray aman-dreny le hipetrahany zareo le ao ambony manana asa tsara izy mivady tena angamba ny zanaka zareo zay raha tsy diso le ato ambany eo ihany ny fiainany 5 ny zanany ireo le tsara fivelomana telo ny zanany le eo ihany 5 ny zanany dia rehefa ohatra hoe tonga zany noely ohatran'izao dia satria olona manana mahitahita indrindra le raha matoa mandeha mivoaka matetika ny velany dia mahazo ny tianiny ty dia nitsiritra le ato ambany hitanao dia zay fotsiny dia efa miteraka sorisory dia mahita n'iny le ao ambony dia ohatrany malahelo ndraiky izy dia mba hitondrany zavatra koa le ato ambany dia inona indray zavatra mitranga zay nga verina fa mahandraka tsy havidy zavatra ohatrana zanakay no zay mba tolotolona lasa fivelona zany zany ny zavatra misy tena misy any zany andriamatoa Flavien ka zay no mahatonga miteny an'le hoe avatiana tsy raha satria matetika le ray aman-dreny mety mifanara-tsaina fa le ankizy tsy mahatakatra an'izany mihitsy fa maninona ary anina manjoteo dia maninona zay tsy mba mahazo izy nga mahalala zao hoe ny asan'ny dada sy niny samy hafa amin'ny asan'ny dada sy niny ambony zay ny izy za vehivavy 30 taona misy olona niaraka tamiko nandritra ny 5 taona nisaraka nefa zahay ny tena marina nisaraka tamiko izy fa niaraka tamin'ny olo-kafa tsy niaraka tamin'ny olona mihitsy satria disy fanantenana taminy amin'izao nefa mieritreritra hoe taravady za miasa tsara tsisy olana ny akoatr'izay ka le izy nizay fa tenitsika eto andriamatoa hoe le obolana hoe indray mandeha ve ny mantavary dia andeha fitsotro be tsy hoe voafitaka indray mandeha ianao dia tena mankala lehilahy rehetrarehetra mihitsy hoe reny ve tsy hamitaka indray izy milaza aminao fa lehilahy rehetra mpamitaka daholo sy zany olona ataontsika hoe manana fihetsika hafahafa ianao fa aza mba manatoky amin'izany mbola misy mivavady omen'Andriamanitra anao sady za tsy miteny an'izany eto foana zany anjara dia mbola misy io Andriamanitra mameny anjara anao
mbola tsy tiany hoe iny iarahanao. Ya, inona tokony atao amin'ireny zanakavavy be famaliny reny rehefa sendra irahana kely izy dia izy indray no mitrerina no sady mitongo be, tsy azo tenenina. Izy 12 taona kapohina atao manahirana fa mba mangataka torohevitra tompoko izay. Le izy igny zao hoe zay le atao koa zay hoe karazana fampitana fahalalana. Rehefa miteny hoe tsy mety manana be famaliny hoe ianao io be famaliny ihany nefa raha fa mangataka zavatra ianao zao raha tsy omena dia lazainao fa miangatra indray zay ray aman-dreny. Tadio anaka fa tia mifamaliny amin'ny fiainana. Dada sy neny mba mangataka hoe tia mba ataovy ty zavatra ty tambin'izay dia mba misy an'izao na zavatra ohatran'izao mba atao tonga saina koa sotomina an'izay mba hieritseritra fa tsy be famalina lavy eo. Dia tsika moa eto matetika miteny andreo tsy nikapoka nge mahendry azy. Fa le fananarana tsy le fahaiza tena apetrako tana le fahaizana mampita fahalalana ny tena zava-dehibe. Zay le tena hoe le mifahaizana miresaka. Izy nge zay le izy ary io fahaizana mampita fahalalana io tena miankina mihitsy amin'le hoe fahaizana maneho fitiavana. Fa raha treritrerina foana no ataonao fahalalana iny ny hiditra an'hitrainy. Za manana olo tiana efa niteraka roa izy fa mbola tsy vita soratra. Efa mifanerasera amin'ny fianakaviana sy ny zanany za. Fa ny manahirana ny tena mangataka andro lava le lehilahy ny anaovana raharaha dia lasa miteraka fisalasalana amiko. Inona ny tokony ataoko? Zao aloha raha ohatra ka tena zay moa tenentsika eto foana dia matovy raha tena mifanakaiky-po aminao reo zanan'ireo aloha dia efa lafiny anakirangeza be zay. Fa raha tsy tena mifanakaiky-po aminao reo zanan'ireo sahirana ianao. Tena ho sahirana ianao fa dia milaza an'izay zavatra izay. Reo zaza ireo hialehibe. Ka raha te mbola izy mbola kely iny tonga eo aminao iny nefa tsy mifankazo po aminao dia tsy ho tianao mihitsy io zaza io. Dia mba heritreritra ihany aloha zany hoe tonga dia zaza anankiroa zany no zany ary ny fiderin'ny olona nge dia zao foana na tsara tahaka n'inona ny fitondranao ireo zaza ireo ka misy zavatra kely fotsiny mba tsy nety tonga dia tsy mahagaga fa reny kely tonga dia zay ny ametrahana azy. Tanao ary zay mahatonga le zaza mety tsara velatsy satria efa fatany tsara fomba fisainana hoe raha hoe reny kely dia efa ratsy zay. Ona generaly raha misy te hitokantrano kanefa tsy manambady dia atao moa tsy dia misy fa tsy indraindray vao mba misy dia mety ve zany kanefa ny tena efa mandroso taona efa 20 taona. Le izy dia lazaiko anareo fa ny tanora amin'izao fotoana izao dia tena manana an'izany fijery zany mihitsy ny hoe rehefa fiainao 20 taona izy dia efa te hitokantrano nefa mbola indray aman-dreny miatoka amin'ny fianarany miaraka an'izao. Fa ohatrany hoe tsy hoe fitiavana te hanana ny fahaleovan-tenany fa fitiavana ny tena hoe mba manomboka andray an-tanana ny fiainany. Za dia milaza aminareo fa za manana zafikely ohatran'izany le vavy matolo dia ohatran'izay dia le vavy faharoa koa dia feno amin'izay dia le faharalahy zao andray 20 taona amin'ny taona ho avy iny dia efa miteny amin'ny reniny izy za kosa izy mba tokantrano akana studio dia mba nitatana amin'ny fiainako fa eo nareo mba manara-maso zavatra ohatran'izany tena nataonao amin'izany. Zany zavatra tena misy zavatra hitako amin'ny fianakaviana ny zafikely misy ohatran'izany tsy za tsy malahelo amin'izany satria hitako hoe ary tena mandray an-tanana ny fiainana ireo zafikely ireo fa tsy hoe koa hoe finiavana fotsiny te hiala amin'ny dada sy neny na amin'ny ray aman-dreny dia hoe lasa tena za tena variana mihitsy hoe tena efa hafa mihitsy zany toe-tsain'ny ankizy amin'izao fotoana izao zany. Indrindra raha hoe hainao tsara ny mikolokolo azy le ny fanakaiky-po tena mifanakaiky-po tamin'ny ray aman-dreny ireo zaza ireo dia tena hitanao mihitsy le hoe finiavana hoe fomba ampianarany reniny azy dia tena zay hoe mahaiza mandray an-tanana ny fiainanareo ary le tena na zava-dehibe azy dia le mifanakalo hevitra tena mifanakalo hevitra mihitsy dia manisy hoe ay raha mety zao manao an'izao zay dadabe sy bebe aloha tamin'ny voalohany ohatra mba taitatrany satria efa zatra an'le fomba taloha hoe sasakely mbola tsy manambady mbola mianatra dia efa veranareo tsy zay mifijeriny ray aman-dreniny. Ary rehefa tateo reny dia tena satria rehefa nandrato fianarana tany ampitan-dranomasina le zafikely io tena tonga dia nandray an-tanana ny fiainany tena tsy nanana olana mihitsy hitanao zava-dehibe zany tena ilainy fampizarana mihitsy zany fomba zany fa tsy hoe koa hoe ahoana koa ary zany mba hevitra zany za dia olona mpanabe dia miteny aminao fa tena hitako ny tombontsoa hitako tamin'ireo le zafikely ireo hoe tonga dia nanana fijery andray an-tanana ny fiainany raha feno 20 taona fa tsy ny andro hoe 20 taona tsy hery zany. Za vehivavy 20 taona najanona tsy nianatra za tamin'ny 13 sy 14
fasahirana ny ray aman-dreny. Zao za mazoto iverina tsy tara ve raha zao vao amerina troisième mba toroa hevitra tompoko. Tsy misy raha nanaraka ny fandarana Andriamatoa Flavien ty ianao dia za dia miteny foana tsy azonareo netrehitra any amin'ny 20 taona koa niverina nianatra teny amin'ny université. Finiavana mihitsy zany 10 taona ko no nanao ny toan'ny karoka nataoko azahoako ny mari-pahaizana docteur en sciences politiques 10 taona ka dikan'izany tsy misy an'izany ary ny fahafahana mijoro vavolombelona iny tena anaovana nytony tsy misy tara zany tompoko rehefa vonina hianatra za dia afaka mijoro vavolombelona amin'izany na ny vadiko koa ra za manambady efa 10 taona dia tsy mety mahazo zaza lasa niaraka tamin'ny vehivavy ny vadiko ka niteraka ray zareo izy mbola mody fa ilay vehivavy foana no miantsy ahy inona tompoko ny tokony ataoko vita mariazy zay le izy ny zao hoe matetika tsy fantako moa amin'izao fotoana izao raha mbola misy fa nenay maramila dia misy an'le hoe raha vao mangataka alala nanambady ianao indrindra ny manam-boninahitra dia tsy maintsy manao an'le ataony hoe visite prénuptiale zany hoe manao visite ny amin'ny tobatana raha ohatra ka hoe mifanaraka ny raha n'ilay vehivavy sy lehilahy le rezus fa raha vao tsy mitovy regny dia mety tsy azo zaza mihitsy zany hoe mitoetra zaza ianao fa tsy tanteraka mihitsy fa alohan'ny telo volana tsy maintsy afaka le izy dia mba mijereva ihany dokotera mahatonga le hoe tsy mety mahazo zaza dia akory atao fa dia mitady taranaka izy dia izy raha mbola mody sy manana mety hiteny aminao izy rehefa hoe azo ny oentina ao an-trano ve ny zanany dia iny hoe anangan-jaza hafa ve asa aloha tsy amin'ny toeranareo aka dia ohatrany sarotra ny teny zany fa raha samy anangan-jaza ihany zareo ve fantatra hoe ty tena zanaky ny vadinao toy izay hoe anangana zaza tsy fata-pihevina any ohatra ao fa tsy fantatro na hoe azaka an'izany le ramatoana ty fa zany teny zany ho zay mbola leo lavitra mandray andreo hoe ty fantatra hoe zanany toy izay le hoe zanakavana ary nalay na hoe vao mainka vo zanak'olona tsy fantatra pihevina ny naninanina eo le rendray zanadrafy ohatra iny mety hoe zanadrafy na zao manko Andriamatoa Flavien mahatonga teny an'izay misy le lalàna le atao hoe lalàna raha mangasoavana tamin'izy ministry ny fitsarana tamin'ny fotoanandro dia ozy zao trana zavatra natonga ny hoe lalàna raha mangasoavana io ny vehivavy ozy izy raha mamitaka ny vadiny toetazamina olona hafa any dia teraka somatsara izy dia soratany amin'le vadiny eo an-trano tsisy afaka ananany mbola tsy nisy zany fijerevana hoe andao tao test ADN zany ka maninona ozy ny lehilahy raha ohatra ka hoe miteraka ny velany ka tena milaza izy fa zanany io maninona ny tsy azony zanahana ary azony hoentina ao an-trano zay le lalàna raha mangasoavana zay le izy satria azo raisana amin'le hoe zanadrafy zanany zay toko manan'olo tiana zay dia niady be zay fa ividianany telefona izy nefa tara kely le izy dia efa saikany saraka zay dia hovidiko indray le telefona dia nifamerina zay mety diso ve za ary mininy ve za fa mbola tena tia izy satria miverina indray ko matony nareo mifamerina dia mbola mifankaty zany aza sina besaka ny fiainany aza sarotona zay ngamba ny tena marina rehefa niverina izy ka vony ianao ny indray azy dia rasy za dia vehivavy manambady 30 taona ary mananjanaka 3 mianadahy ny olako dia zao ny vadiko dia sary-piaro loatra ary tsy mahatoky ahy mihitsy misy fotoana rehefa misotro izy dia maherisetra sy mamotika zavatra foana taloha dia mikasy tanana izy dia manao teny maharary sy manompa mihitsy na eo ny ankizy na tsy eo ary tsy misy mahafaly azy zavatra rehetra izay ataoko fa mahita kianina foana izy ary mahita tenenina foana isan'andro milaza fa tsy manam-bola foana fa dia izay aty amiko foana no ampiasaina lasa manontany teny za hoe mbola tia ve izy sa inona ny fiheverany ahy efa ataoko daholo ny zavatra rehetra atao trano nefa tsy afa-po izy fa dia mahita tenenina foana izy mividy zay tiany fa nefa raha vao izay dia mila detahena ono ny fampiasako ny vola fa ny azy tsy hidirako dia lasa stressé be za tsy hitako intsony izay atao satria matahotra sao voaopa sy voakina foana le izy ny dia zao hoe je efa teneny eto foana na raha vao vita fanamasinana dia
mazava ho azy an'ireo hoe tokantrano fiafiana tokantrano mijanonanao tsy manana mihitsy alalana hoe angataka fisaraha-panambadiany za raha vao vita fanamasena aza mba miresaka amiko fisarahany zany fa rehefa safidinao ny te hisaraka raharahanao sy anatreh'Andriamanitra iny fa tsy arahako tsony fa za mampanabiary ama-kristiana de miteny hoe za tsy mankasitraka fisarahana fa rehefa safidinao za ndray tsy afaka anerenao misafidinao zay fotoan'izay fa raha olona ohatran'izany sady mampijaly mamilava sarika ore olona aza mangataka fisarahana fa za makina aloha tsony aza makina aloha na tena mihitsy na hoe tena hoe tsy misaraka fa misitaka hoeto ny ankizy manaraka anao fa tsy midika hoe misara-panambady manina ny ankizy no avela ahita ino ty zao fomba ratsy olaina tahaka am'izany ray zany za tsy milaza hoe misara ao fa misitaka kosa azo atao ho ny tompontsoa ho anao manokana voalohany indrindra ary ho tompontsoandreo zazy ireo satria io modely ratsy io tompoko tena zava-doza ho an'ny taranaka zay ny mahatonga miteny an'izay zavatra izay satria raha ny tena marina mialatsiny raha miteny an'ity fa tsisy ilana an'izany lehilahy zany tsisy ilana azy olona amotika sy animba fotsiny zany animba ny taranaka kina ny ilana an'izany taranaka vanina no ilana fa tsy taranaka potika zavady ia zany ako raiky am'roapolo taona manana baka entin'ny mamany mifoka sady tsy mamonjy ekrizy intsony be famaliana be mokondoha le izy zavatra ohatran'izany tsy voavalintsika tonga de mahitsy ohatr'izao fa mangatafy fotoana tompoko fampiresahantsika tsara hoe inona ny tena antony mahatonga an'izany marina ny anao jeneraly amin'ilay voalohany hoe tokony mahay miaino satria na ny teny soatra masina azy miteny hoe aoka ny olona rehetra alady iaino alay miteny ho malaiko tezitra noho izany dia nafaizana miaino ny voalohany satria mahatonataon'Andriamanitra roa ny sofina dia misy dikany tokoa homena lanja ary mivava miteny ray tokony hay mandefitra amin'ny fitenenana misaotra tompoko ny hany mba hitondrako ny fiainako izy izy tena marina zany iny tena marina mihitsy ary zay fanamarian'izay indray tsy de mahazatra loatra ny olona le hoe matony sofina nataon'Andriamanitra roa dia ny miaino no zava-dehibe ny vavatokana hoe miteny ny reniko dia nanary ana fonjafolo taona 10 mianadahy nefa zahay 12 taona zao efa manambady de teneniny vadiko foana za hoe fa maninona ianao no tsy manana dada nefa dadanay ao fa i mama no tsy ao fa nilefa anay mbola tsy vita ny soratra i dada sy mama tamin'ny miteraka anahy ndia i mamanay no tsy tantoe zany efa narinireny zany izy kamba hoe ny fitahan'le rangazy de izy nakondra raha iko de zanaka iny fa de alao very ihany koa mety otra tena mahavarina ny ndre mitofilavy ny aloha raha hoe ny ray tsy hoe satria za lehilahy no manary zanaka mbola tsy mamerariny azy fa reny ianao ny mitondra voka mitondra tsy volana kibony io zazy io tena io ianao reny iny tena afaka miteny hoe sombon'ny aina tena sombon'ny ainao mihitsy io fa mavita zavatra ohatr'izany de efa tsy azoko tsony le izy izaho topoko misotro toaka manana finiavana ny ala amin'io nefa misy fotoana tsy mahatato fankapanahy mihitsy mba mangataka torohevitra na fomba hafa ialana amin'io topoko manambady niteraka lahy kely le izy nge zavatra ohatran'izany tsy maintsy fampiresahana fa tsy vitany fotsiny hoe raha vatady hitodika any ambara masona de avideore amin'ny tramora miteny izany fa mety hoe ny tena antony mahatonga an'ireny fahazaran-dratsy ireny inge ndre matofilavy de hoe misy zavatra hoe irinao nefa tsy azonao mihitsy de any ianao sisa nohatrany hoe manaridi zay mahatonga ny hoe tsy maintsy miresaka hoe fa maninona natonga an'izay zavatra satria tsy maintsy nisy fiatombony inge io ary inona natonga anao nanao an'le dingana nandeha any am'le izy eo ny tena zava-dehibe tsy maintsy fampiresahana an'izay zavatra inona no atao fa tena lasa tena te hiasa tena nefa tsy manaiky ny reny zay inge le hoe ny safidy iny tena zava-dehibe mampivoatra mampivelatra mampandroso fa tsy ny faniriny dada sy niny fotsiny raha vao faniriny dada sy niny de mila olona foana ianao aorinanao miteny hoe tindray atao tindray atao fa rehefa ny safidinao
tsy mila olona ao ariana mihitsy miteny anao zany fa ianao de aminao maninona moa raha ampiako an'izao ty ary maninona moa raha zao indray ny anaovako azy maninona tanao zava-dehibe inge zany indray matofilavina za miteny foana ny ray aman-dreny tompoko fo vetivety ataoko hoe ray piay andihany andihana mpianatra navitany fianarana tao amin'le sekoly zany ray piay andrareo de miresaka talohan'ny fotoana mitondra le taratasy de enao mba nataona iray piay de sendra miresadresaka nyty fandarantsika ty ahako de sendra miresaka tamin'ny hoe ny tena zava-dehibe iny de zao rehefa safidinareo le izy ka talentanareo tsy mety tafavoaka nareo tonga de nisy anankiray ny teny mihitsy hoe zao rehefa manao an'le mandray fitenenana ianao any amin'ny sekoly amin'le ivoanay de mba teneno zay tenenao zay fa zay ne de tsy mba manatsafidy zany fa tsy fanindray aman-dreny de niteneny kotokotan'le izy de tena niteneniko mihitsy aza dinotsika fa ny safidy mahatompona andraikitra fa ny fanindriny dada sineny mahatonga azy iandro foana zay zavatra zay amaranantsika ny famakina ny SMS aloha dia ity za tovavy eny amby folo taona za isaka misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony reniko dia miteny marary afoana izy toy ny hoe tsy misy ilananao na ny kely aza zaza tsy vanina anara mba olona atao trano nefa tsy namana mihitsy tsy mba natao amaolana inona tokony ataoko io nge zao le vonresantsika teo andre matofy lavia io izy io de azagaky ianao reny mpianakaviana io raha sanatriany vava aladiny lela engany tsisy zany ho tratra ny famozi-apony zanakao ka hamono tena enao ny tompona andraikitra nanisika azy hamono tena fa tsy afaka hialangalana fotsiny ka iny nefa zaza madity zaza mafy loha tsy haitenenina tompoko enao ny tompona andraikitra voalohany nafatiny zanakao aloha de tsoronao ohatran'izany ny resaka zay ny tapany faharoa ndray idiratsika ary ny tapany fahatelo nandraisana ny antso vany aminareo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana ny 22 443 90 na 22 442 09 milara telefona idirana amin'ny vantana miaraba tompoko mba ho vanina daholo tsika rehetra tompoko zaho mpanaraka fandara mon général de tatidiko mihitsy mon général tamin'izay ny teny hoe kapozy zanako de hitanao fa rehefa mitandrikiny ny mbaravarakely izy de haneniny ianao misy vaovao tamin'ny tambajotaserasera ary nandeha ihany koa tamin'ny fampalalambavao le izy hoe mikapoka ny zanany de mitambikina tena ndavarangana angaly izy io za de miady hevitra be anaty Facebook moa zao le izy am'izao fotoana zao hoe zanaka tiana tsitsitsina rosakazo kapoka ny ankizy tazo kapohana tsony ohatr'izao de za moa za miteny hoe efa de zay koa mba miady hevitra ihany de hoe ho any ankizy oa tsy efa tazo kapohana tsony fa mahatena ena zany tena zao fampiresahana zay le tenena de fampiresaka foana ho azy ao am'izao fotoana fa raha misy ho nahitsy tamin'ny kapoka de niombo gamba ho any efa nahitsy satria nynionda raha hoakara vasy de zay mba tiako adedina mon général hoe am'izao fotoana zao hoe mbola ilana tokoa ny kapoka maka sitraka indrindra bionge miankina amin'ny vaninandro ny vanitaona tsy ny zavatra iaina ny rehetrarehetra fa tsy hoe nenao rery taloha efa nitenentsika teto foana hoe any am-pianarana mikapoka ao an-trano mikapoka kapoka zany ny karazana hoe fomba ny taizana ny ankizy fa am'izao fotoana zao ny am-pianarana tsy mahazo mikapoka tsony nefa ianao ao an-trano mbola mikapoka de fa hafa mifisainan'izy azy io ary mahatonga ny akamaroan'ny ankizy lasa mandositra satria tsokatany tsony hoe inona ny tena zavatra tsara anatsara ny fiainana inona zay zavatra zay ny tena zavatra hoe zavatra misy manaraka zany za de tsy sasatra any miteny tsy nikapoka mihitsy ny mahendro tompoko marina fa voalaza mihitsy hoe ny zazatiana tsy tsona zay ny tenenako tadidinao tsara de zavatra ny teneniko teo satria le nisy ray mpianakaviana ny teny ny anaty tsy maintsy kapohako dosa kapohy ara fa de ho hitanao ny valiny rehefa manaraka zay nge safidinao zany de kapohy foana isan'andro tranandro de ho hitanao ny valiny fa ndray andro any zavatra efa hitako mihitsy zany hoe tena tonga tao amiko zatovolahy anankiray feny amin'ny université zatovavy anankiray le zatovolahy anankiray nanisy tondrony datany vaky raha ny vavany datany le tovavy anankiray mpianatra amin'ny université fialahany tamaina ny reniny miantony zay zavatra zay de efa mendrasa ianao fa ho tonga ny fotoana miaraba tompoko miarabanao tompoko Ngento. mon général mba ho vanina tompoko ya mba tsy antany hevitra rangaha miaratsy indrindra fa
zavatra misy amiko moa zany le izy dia tsy misalasala mihitsy miany fa tsy mba tiaka torohevitra e. Fa za zany manambady mananjanaka roa mianadahy. Dia talohan'ny fanambadiako niaraka tamina tovovavy ray izay taloha matetika talohan'ny fanambadiako terakaray tamin'izy io ahako noho ny fifanarahana nefa dia tafasaraka. Ankehitriny dia hatramin'izay moa zany io tovovavy nananako zazaray io ny teny tamiko hoe tsy pahitako ny zazo io ianao tsoraisiko horaindranako izay zany no vidininy zako sahirana zao ty amin'le vadiko no like vady satria no ny adidy isan-karazany zany dia sahirana dia tsy mifanerasera mihitsy mariako nefa fa tsy dia mifanalavitra loatra ihany zay fa mifanakaiky ihany zany hoe tsy mifanerasera. Ankehitriny folo taona teoriana zany ankehitriny anambady io tovovavy ran'izay misy zaza irana io ary niteraka tamin'ny olona io izy. Le olona io mbola tsy hitako ary tsy fantako na mahafantatra fa tiako fantarina dia za koa te hiresaka nieritreritry zany hoe mba te hiresaka aminy aho hoe tsy ampahafantatra azy hoe zany ray ny zaza ato. Ya, le izy ny tsisy maharatsy an'izany tsy hoe tao efa tao anatin'ny fanambadiana ianao vao nisy zaza any ivelan'ny tokantrano fa talohan'ny fanambadiana fa noho tsy fanarahana dia akory ataoko hoe saraka nefa misy zazaka ambanana zanaka ao anie io fa afaka miteny fotsiny hoe tsy hoe ny analan'io zazo io aminareo fa mba tiako fantatra fotsiny fa zany ray n'io zazo io sino masarotra an'izany hoe sao dia maniva ny tokantranon'le olana rahanao taloha ve fa efa fantany folo efa nananjanako taloha nanambadiana esiko ahoana ina ny atezitra azy miarava tompoko manandao barina to tsika reto za moa général manana zanaka kely mafy mafy azafady za moa général manana zanaka 6 taona eo dia io zanako tapaka mbola afaka miverina miantso ianao ya 22 443 90 na 22 442 09 lara telefontsika miaraba tompoko allo salama tompoko tsika reto za vehivavy fito amby telopolo taona dia manambady ako roa taona latsaka ny taonako ny taona vady problemako ivadika io foka zava-mahadomelina be dia tena efa tsy voarara tsony mihitsy ny zavatra taona ao an-trano izy isan'andro tena tsisy sisy zany mihitsy tezitra foana izy na zavatra tsisy dika any arany mananjanaka roa zay dia namitomany ary le zaza satria le zaza farany roa taona dia namitomany ary zaza io dia romotra be izy dia farany za zany lasa matahotra anazy zany hoe sao dia sanatria zany hoe amin'iny atezerany tafahoatra iny so sanatria zany izy makasitanana an'le zaza na ohatran'izany izy efa tena efa tsy voafetra tsony amin'le dia le zavatra taona izy koatra mifoka zava-madinely izy tena tia miaraka amina namana mirevirevy amin'ny hariva rehefa avy miasa dia any izy milety any dia safakaly izy mody na izy maraina mihitsy vao mody ny trano dia za zany efa imbeda be loatra ny sitaka araka le ndresahana reto hoe afaka misitaka sa zany fa tena efa imbeda be loatra le misitaka dia izao zany efa intelo zay nangataka divorce dia tsy mety hitanao zany ohatrany hoe za zany lasa mandroso mihemitra ako te hisaraka aminazy mieritreritra le zanako indray ako tsy saraka aminazy nefa tsy zakako le zavatra atao satria makarary fo lasa ohatrany hoe miatra manaina le izy lasa misarikaretiko amina fotsiny le izy le tena le toetra zany tena insupportable be mihitsy miara-monina aminazy tena manahirana be hoe olona tena tsy faly zany fa dia tezitra foana izy isan'andro ao an-trano dia le izy hitanao zany izy tsy mba hoe namana mba hanatsarana fiainana mba hoe mifantoka amina fanabeazana ny ankizy fitaizana an'ilay ankizy tsy ohatr'izany fa vary mba riana ohatrany hoe mirevirevy ohatrany hoe eny an-danitra eny foana izy zany fa ohatrany hoe tsy mipetraka ety an-tany raha misy problema ao tokantrano resaka vola resaka zavatra ohatr'izany dia mahasorena anazy tsy ahitanao vahaolana mihitsy izy zany amina resaka tokantrano dia izao zany tsy hitako izay atao satria io indray zao ohatrany te hametraka an'ilay divorce indray zany dia isaky ny chaque fois mieritreritra an'ilay divorce dia mieritreritra indray hoe ahoana rehetra zanako eto rehefa avy eo ana ya ka le izy araky ny eritreritro mandehany eny amin'ny trano arzoa aloha mandeha mandeha eny amin'ny trano arzoa
ny Tranoarvo io ny Antotapenaka misy azy. Tsy lavitra ny eo amin'ilay lalana eo Pasika eo dia ilay ohatran-dalana makany Vato ngamba 100 metatra mitavanana. Iny zavatra iny dia antanio eny tsara mihitsy satria toy ny tribunaly eny fa tsy midika hoe mitory na hoe saraka dia hoe inona ny zavatra tokony ataoko fa zao ny zavatra mitanga dia mety mampiantso ny vadinao io neny amin'ny Tranoarvo. Zay aloha. Miarahaba tompoko. Allô, manana tompoko mba hofanina. Tsika rehetra. Iyo, mba saky resaka kely amin'ny Gérard manana zanaka mivavy vonoiny radionao aloha azafady fa tsy eny le teneninao. Manana zanaka roavavy. Ya. Vavy kely. Dia 19 taona indray dia 10 taona indray. Vonoy mihitsy, vonoy tanteraka. Maheno zay fa vonoy tanteraka ny radionao. 12 taona indray dia 10 taona indray misy roavavy hoe tsy mety mifanarasaina mihitsy. Le 19 taona somary misy toetra kely mandangalenga kely sy alina dia miaraka enceinte rehetra ireny mianatra dia misaky volana kely foana le 10 taona miady foana isa-maraina dia sahirana dia mihinana ampifandraisana zareo satria efa miezaka manazava amin'izareo zany nareo mpizoky mifanome ohatra tsara ny fiainana nareo mifanoro fa tsy miady na zavatra tsisy dia ono nareo ve eto Antananarivo ihany mipetraka? Ny tsara indrindra dia mangataka fotoana amin'ny Jeneraly dia etonareo ihany izy mirahavavy. Zay mihitsy. Mangataka fotoana. Zay. Mena lara telefona rehefa avy eo izay azonareo ny Jeneraly dia afaka manatona ny Jeneraly nareo satria fitezany zany zavatra izy roavavy mila ifampiresahana daholo. Sarotsarotra ihany raha ohatra ka amin'ny alalan'ny telefona ohatr'izao no ifantsika. Miarahaba tompoko. Ento. Ento. Mikasika an'ilay fanabeazana moa resakitsika satria tena mampikaikaiky ray aman-dreny tokoa ilay izy amin'izao fotoana izao. Indrindrindra eo amin'ilay taona nandresahan'ny Jeneraly teo. Dia misy tena Andriamanitra hoe manajany ray aman-drenynao mba ho lava ianao. Ny dikan'izany matoa Andriamanitra nametraka an'izay teny izay. Dia mba nanantena sy natoky antsika ray aman-dreny ihany koa izy. Hoe tena ray aman-dreny miendrika ho hajaina ve tsika. Fa tsy ny ankizy foana no lasa mahazo iny. Raha Andriamanitra mantsy no manao antsika hoe so tian'ilay Andriamanitra foana no tanterahantsika fa tsy nomeny safidy malalaka tsika dia ngamba dia efa foana tsy misy olona teto ambonin'ity tany ity. Fa ilaina no mametraka ny safidin'ny ankizy, manaja azy, manoro azy fa tsy rehefa misy zavatra anankiray tian'ny ankizy ho atao dia avy hatrany ianao ray aman-dreny dia tonga ianao no asesika ao. Marina fa tsara ny zavatra hoe miainan'ny ray aman-dreny taloha tsara tena tsara fa tsy azontsika ialana ihany koa ny zavatra vaovao izay tsara ihany koa nefa fa tsy voatery ho ratsy. Ka io zany no mila ivantsika ray aman-dreny. Alohantsika mba manana fandefirana kely, manana faharetana kely ohatran'ilay toetran'Andriamanitra nahary ny taranak'olombelona amin'ny fanabeazana fa lasa valivalian'ny ankizitsika lasa manao toetra tsy miendrika amintsika ny zanakitsika satria nitsika ilay hoe tsy mahay mipetraka amin'ny maray aman-dreny antsika, tsy mahay manaja ny safidiny mba miaino azy, makasitraka azy amin'ny zavatra vitany, makahery azy ao anaty hoe amin'ny zavatra trarotra izay hatrehany. Fa dia mba ho fanadolo tsika rehetrarehetra fa dia sa makasitraka. Misaotra indrindra fa tena zava-dehibe mihitsy iny izany teneninao zany. Ary zay mihitsy le izy. Zay tena hoe mitovy ny fijerintsika amin'ny lafiny amin'izay fanabeazana izay toko. Misaotra anao. Miarahaba tompoko. Mavanina tompoko. Tsika rehetra tompoko. Saka mba anontany Montréal. Tompoko. Misy izany ohatra hoe dady izao dia le ramatoa any le ramatoa le lehilahy no mipetraka. Dia rehefa misy olana zany ao tokantrano dia le lehilahy le vavy no mandroaka zany mandroaka an'le lehilahy. Satria an'le vehivavy zany misy tanàna. Dia le lehilahy zany no roany ale manasa mandeha ale mandeha. Mipetaka mba mieritreritra an'le zanga kely ve le mavamatra ahoana sa tsy hoe inona mieritreriny. Dia mba mety hoe zany Montréal na eo amin'ny mampivady vita ara-dalàna ry zareo. Amiko aloha tsy mety zany.
le mandroka ngiza samy mananjo tokatrano ikambanana io re olona ny afo tenikeo foana matetika asa raha tadidina mitovy laviany rehefa misy ohatrany zao foana ataoko hoe amin'ny valo teny tsotra tsy miavonavona namasika ny miteny hoe zay tsy tamana no mandeko io ny varavaranako raha za aloha dia tsy andao mitokatranoko mihitsy ohatra dia zay tsy tamana no mandeha zaniko fa tsy mila hoe roana le olona amiko tentamety na lehilahy mandroaka vehivavy zany na vehivavy mandroaka lehilahy zany toko raha amiko manokana tsy mety amiko mihitsy fa zavatra zo ikambanana io tsisy afa-amin'io hoe zaza ikambanana tokatrano ikambanana fa tsy an'ny anankiray fotsiny an'ny anankiray ihany raha tokatrano zany dia toa dia fananampivady ikambanana na izy io na izy raha hoe tokatrano dia ao zany dia zay foana ny zay tsy tamana no mivoaka fa tsy ny olona ny roano antsy farany ary miarava tompoko miarava tompoko eny tompoko zao zao saky kely mba resaka fanabeazan'izay ia saika mbano fanamariana kely eny tompoko za faty apesy fanamariana kely indrinana zay avany université dia mahita le mpianatra EPT CEG dia manambambany anara mba mpianatra nefa ohatr' zao tiako anatarikina kely hoe sidina anazy magnanta sairakirina satria aty ambanivohitra dia zay za mba tiako ahitana kely hoe le toe-tsaina mihitsy no mila fanamboarana fa manderaka be satria mampalahelo fidinao andrenaka izy ireny malotoloto tasy malotoloto fiaingo dia zay tompo mba fanamarinana kely ia tsy oatra indrindra mankasitraka sotranao tompo misotra ndreo tsika fitentsika zay voalaza tofarina ny fitenitsika dia hoe misy fomba valo azo isoroana ny fahareran-tsaina jositsika hoe ny fahaiza-miaino dia faharoa hoe ny faharoa dia hoe mila fantarina ny fietsika mahatonga azy anana an'io hoe fahareran-tsaina io zay zany dia amin'ny manaraka toizatsika ny fahatelo sy ny fahaefatra ia zay zany amin'iny ndao tsika omeninareo ny lara telefona zay atsonareo en général raha ohatra ty antsony général ianareo dia atsoy aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo zay lara telefony général zay dia atsonareo général isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa rehefa azonareo ny lara telefony général zay dia efa omeny fotoananareo dia ny ora sy ny toerana dia omeny général ianareo dia ajao zay fotoana izay ny fantarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany alina mandeha amin'ny RTP live izy amin'izao fotoana izao ankasitrahantsika rehetra PDB ianareo nijery PDB ihany koa nandefa SMS dia PDB ihany koa ny tsy voavaly nefa tamin'ny SMS na tamin'ny 03308 852 5002 na tamin'ny RTP live dia alana tsiny satria ny fotoana no mametratsika ny fotoanantsika manaraka dia ho amin'ny herin'ny indray Bruno teo lafin'ny teknika tadiny kirakirana sara veloma tompoko mba hovanina fandarana rahano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina